ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia faly misaotra an'Andriamanitra isika riavana raha mbola tafahona indray amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Maniry indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra mbola arotsany ary atosany aminao olom-boavidiny izay nitariny hiaino sy hanaraka ary handray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ny loha FDB mpanjinitsika dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo epifania, Andriamanitra miseho amin'ny olona. Epifania, Andriamanitra miseho amin'ny olona. Ny hoe epifania dia teny grika izay midika hoe fanehoana na fisehoana ho hitan'ny maso izay niafina hatr'izay. Raha ny avy ny ara-tsoratra masina, ny epifania dia manondro manokana ny fanehoanan'i Kristy ilay voaositr'Andriamanitra tamin'ireo magy fehizay. Koa amintsika koa ny hoe epifania dia midika fa Andriamanitra miseho amin'ny olona. Andriamanitra miseho amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany dia Kristy izay endrik'Andriamanitra araka ny Korinthiana 2:4-4. Ny fantaniana ary dia ny hoe inona moa isika no tena antony resahana ny amin'izany hoe epifania izany na Andriamanitra miseho amin'ny olona. Midika ho inona ho antsika sy mitondra inona ho antsika raha ny tompo miseho amintsika. Ary inona indrindra no toerana sy lanjan'izany raha dinihina eo amin'ny lafin'ny planiny famonjen'Andriamanitra izay nokasainy ho antsika hatramin'ny voalohany. Dia hatramin'ny fotoana izay natafasaraka antsika olombelona tamin'Andriamanitra izay nahary antsika no nanontanyireo razam-bentsika olombelona tao Edena araka ny fanambaran'ny soratra masina amin'ny boky Genesisy 3:7. Fa dia tanteraka tamin'izany araka ny teny izay nampilazaina ny mpaminany Isaia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Isaia 7:2. Manaraka izany ny fantaniana koa dia ny hoe anga azo jerena na azo atao ny miaona amin'Andriamanitra. Fa na i Mosesy aza dia tsy sanjiry azy no nyherin'ny famasinan'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay niaonany taminy araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izaha Mosesy dia niantso azy toa voany roy memy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho ary hoy ny tompo aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io ijanonanao io. Dia hoy koa izy zaho no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisarotava Mosesy
fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Boky Eksôdôsy 14 ka hatramin'ny 9. Ary na dia ny nanakaiky ny tabernakely azy, zay trano atao hoe trano lay fiaonana tamin'Andriamanitra, dia tsy zakan'ny olona zany araky ny teny zanak'Israely tamin'ny Mosesy manao hoe ho faty zay rehetra manakaiky, dia zay manakaiky ny tabernakelyn Jehova ho lany maty va izahay. Eksôdôsy 17:20. Eny, na dia i Mosesy aza dia tsy zakany masony jerena rehefa avy niaona tamin'ny Jehova Andriamanitra ka nidina avy tany an-tendrombohitra izy, araky ny voasoratra hoe ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany. Koritiana 2:7-7. Fa tanteraka tamin'izany tokoa fa araky ny voasoratra hoe izy zay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Hebreo 12:4-7. Fa ny fahamasinan'Andriamanitra dia tsy zakany mpanota ho jerena, mba ilazana fa tsy misy iraisana ny masina sy ny tsy masina, ary mifanohitra indrindra aza ireo, koa ny tsy masina dia ho levona hoe ho anatrehan'ny voninahitra ny fahamasinan'Andriamanitra, araky ny voasoratra hoe Jehova Andriamanitrao dia afo mandevona. Deutéronome 4:4. Fa zava-dehibe natahorana indrindra zany hoe manatrika ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinany zany, zay antony nampiteny ny mpanao ohabolana hanao hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahalalana. Ohabolana 2:7 zany. Tsy ny ahavery anefa no hevitr'Andriamanitra amin'ny fisehoany, fa ny ahavonjy antsika olombelona mpanota. Ahoana ary ahoana tokoa ny amin'ny hevitr'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo: mijery ahy dia ho voavonjy ianareo rivazan-tany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Isaia 5:22. Fa amin'izany dia hoy ny baikony: mitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tantara voalohany 9:20. Ary dia hoy ny teny fikasana zay men'ny Tompo: notadiavany zay tsy naniry aho, sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izaho tamin'ny firenena zay tsy nantsona tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Isaia 5:20. Rafezina izany, Andriamanitra dia azo jerena ary lasa tsy mahafaty intsony. Inona no antony? Ny fandram-pony no antony. Dia araky ny teny manao hoe raha velona koa iaho Jehova Tompo dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Ezekiel 7:1-1. Koa dinomeny ho antsika tokoa ny zanany malalany ho avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany hoy Jaona apôstôly, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaona 1:2. Fa nanaiky hitondra teo amin'ny tenany tokoa Jesosy, nitondra ny fahotany zao tontolo zao, ka ny dekapoka sy ny fampijaliana zay niatra taminy ary niaretany hatramin'ny fahafatesana no mitondra fanasitranana ho antsika, fanafahana ho antsika ary fanafahana feno. Dia araky ny teny hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia isika afaka tokoa amin'ny ozony ota ary vita fihavanana amin'Andriamanitra sady nampitafiny ny voninahiny. Fa voasoratra hoe izay notendreny no nantsony koa, ary zay nantsony no hamarininy koa, ary zay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 5:7 zany. Rehefa zany, raha ny olona mpanota dia hita sy fantatra fa tsy mitady afa-tsy ny hampietry namany, Andriamanitra kosa dia tia manarina azy, manangana azy amin'ny fahalavony zany, amin'ny fahalemeny zany, mampijoro azy, mampiorona azy ary manandratra azy. Dia tahaka lay ondro very zay voalaza fa hita maty nefa voalaza fa velona,
ary dia nataon'ny tompony teo antsorony ny faliny nanasany ireo sakaizany. Ho amin'izany dia manao fanavaozana lehibe amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra. Hoy Paoly apôstôly: koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Koretianina 2:5-7. Fa izany rehetra izany ho izy dia avy amin'Andriamanitra, izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'ny Kristy, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Koretianina 2:5-7-20. Dia misy toky sy fampanantenana lehibe ry havana zay omen'ny tompo atsika amin'ny alalan'ny fisehony amintsika. Fa raha iseho tokoa Kristy fiainantsika, hoy Paoly, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Kolosiana 3:4. Ary dia niseho tokoa izy, tsy ny hanome tahotra na hitondra fampiororona sanatry, fa ny manome fatiko inabe. Ary amin'izany dia afaka miteny sika tahaka ny Paoly manao hoe: fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, na koa dia tahaka ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny tompo. Ka ovana hazo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Koretianina 2:7-7 zany dia ny fanahiny voninahitr'Andriamanitra zany, zay nananganany antsika ho zanak'Andriamanitra, mandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy, araky ny Romanina 5:20. Niseho tokoa Jesosy, ka dia hoy Jaona apôstôly: fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona 1:3-2. Ary tsinony zany fa niendriky ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy sy ny fisehon'ny fitiavana indrindra miseho amintsika zany, miseho antsika zany, mba hamonjy antsika hatanteraka araky ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, zany hoe Jehovah no mpamonjy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahontany. Ary zany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany manao hoe: indro ny virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Matio 1:1-20 manondro ny Isaia 7:7-8. Ho amin'ny alalan'ny Jesosy dia vita ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, ary dia afaka manambara tokoa ny anjely manao hoe: ary ny anjely tamin'ireo mpiandry-ondry aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Luka 2:2-20. Ary dia indro fatanteraka tokoa ny fanambarana momba ny fahatongavan'ny Mesia, raha namaly ireo mpianatra Jaona mpanao batisy Jesosy, zay nanontany azy raha izy no ilaina ny rasan'ny Israely hatrizay, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: mandehana ianareo ka hambara ho amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao, mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitoina noho ny amiko ny tompo. Mateo 2:4-4 izany. Ary dia nanteran'ny tompo fa tsy miafina ny amin'ny fiaviany indray, ka nampiteny ny Jaona izy, manambara manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: ny maso rehetra hita eny na dia izay nandefina azy aza. Apokalipsy 1:7-8. Andeha ry havana ho fehizitsika
zao dinidinika avy amin'ny tenin'andriamanitra zay tena mametoky ho antsika fa raha tahotra ho an'ny olona zany hoe andriamanitra miseho azy zany na miseho aminy zany dia toky lehibe kosa no omeny ho antsika. Eny, toky lehibe indrindra zany satria mitondra famonjena ho antsika dia famonjena tsy manam-paharoa ary tsy hay atakalo. Miaraka amin'izany koa anefa dia fampitandremana ho antsika mba azoantsika mandray azy tokoa sy manome voninahitra azy. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny mazava marina izay mahazava ny olona rehetra dia tonga amin'izao tontolo izao. Eny, teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao ijaonina nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Jaonina toko voalohany 9:10. Ary miaraka amin'izany tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Jaonina toko voalohany 9:1. Ary noho izany ny ataon'Andriamanitra dia ny manomana ny olony ny amin'ny fahatongavany araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo ho tonga ilay ho avy ka tsy hita rehetrrehetra. Ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana ho izy fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Hebreo 10:7 sy 7:30. Ary noho izany dia manadio tokoa ny olony izy ka manao hoe ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony ary ny anjely ny fanekena na iraky ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro avy iny ary iza no mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrindrika sy ny savony ny mpanasa lamba ary hipetraka handrindrika sy hanadio volafotsy izy. Eny, hanadio ny taranaky levy izy sy handrindrika azy toy ny fandrindrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana. Dia ho maminy Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Malaky 3:1-4 izany. Rehefa izany dia meteza riavako ho dioviny Tompo, meteza havaoziny, meteza hamasininy. Izany dia amin'ny alalan'ny fibebantsika hiavanantsika indray amin'Andriamanitra. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika ho ny soratra masina dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona 1:7. Ary amin'izany dia hoy Jesosy sambatra ny madio am-po fa izy no hahita an'Andriamanitra. Mateo 5:5. Dia ho amintsika rehetra ny eny fiadanan'Andriamanitra ray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mpamonjy antsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.